Mbola entin'i Pasteure BARBIER Christina. Tonga famonjena ho anao avy amin'ny fitoerana masina ne izy, ary hanoana anao avy an'i Ziona. Amen. Vavaka isika ry havana. Raha eo tsara loatra ny fitondranao anay. Misaotra anao izay dada malala izay any an-danitra mbola nafahanao tamin'iny alina saro-pahafatesan'iny. Tsapamonjena, velonaina, ka midera ny fahatsaranao sy ny falebiazanao amin'izao maraina izao. Amin'ny alalan'i Kristy Jesosy zanakao, manatona anay ianao ankehitriny. Dia miondrika izahay, matsiaro tena tokoa fa bitika manoloana ny voninay trao. Saombranao madio Jesosy, noho ilay fanavotana vitanao teo Kalvari. Izany no anananay finoana ankehitriny, fa izay manantona anao tokoa tsy mba misy ho lavinao. Irao ny fananao mahery Tompo, ampianatra anay, anolalana anay, ampahery anay indray amin'ny tiany io ity. Mitenena Tompo, ho anao ny terin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Miarabantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika avy any Nazareta, ary dia mbola ampitombona amintsika lalandava ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra iray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Mbola misy toerana ho anao ao amin'ny fanasana. Izany ny lohatenin'ny fampahirizana amin'izao maraina izao, ka dia sokafantsika ny baibolitsika. Jerevantsika ny filazantsara ny Kristy Jesosy nosoratan'ny Lioka. Filazantsara ny Kristy Jesosy nosoratan'ny Lioka. Lioka toko faha 4:10, andininy faha 4:40 ka hatramin'ny faha 4:20. Rehefa hita izany, vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa hoy Jesosy taminy, nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro, ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana, hilaza amin'izay efa nasaina hoe: andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana. Fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy: efa nividy tany aho ka tsy maintsy mandeha iza azy. Masina ianao, ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa: efa nividy omby 10 aho ka handeha hamantatra azy. Masina ianao, ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa: efa napakabady aho koa amin'izany tsy afaka mankany. Ary noho ny tonga ilay mpanompo dia nambarany tamin'ny tompony izany. Dia tesitra ny tompontrano ka nanao tamin'ilay mpanompony hoe: mandehana faingana eny amin'ny lalambe sy ny sakeli-dalana eo an-tanàna, ka ampidiro ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba ary ny mandringa. Ary hoy ilay mpanompo: tompoko, efa natao izay nandidianao, ary mbola tsy feno ihany ny trano. Ary hoy ny tompo tamin'ilay mpanompony: mandehana eny amin'ny lalambe sy ny sisy mboly, ka atero ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Ary falazaiko aminareo, tsy hisy hanandrana ny nahandroko ireny olona nasaiko ireny, na dia iray akory aza. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izany lahateny novakitsika izany, mbola verina indray nitarika antsika amin'ny lohateny hoe: mbola misy toerana ho anao ao amin'ny fanasana. Imbetsaka manko ny Tompo no manao ohatra hanazavany ny fanjakan'Andriamanitra. Hitantsika izany koa any amin'ny tantara any amin'ny Matio 7:20 any, 1 ka hatramin'ny 2:10 any. Ary dia eto ny fanasana no raisiny hoentiny amin'izao fampianarana izao. Ary raisitsika avy hatrany fa Andriamanitra izany no lazain'i Jesosy ho ilay olona nanao fanasana lehibe. Ary anio koa avako, Andriamanitra no tompon'ny mpanasana ka manasanao ary izy. Ary dia matetika diso ny fandraisan'ny olona tena tsy mahatakatra ny hevitr'Andriamanitra amin'ny fanoharana tahaka an'izao. Efa ela nefa n'Andriamanitra no nanao fanasana. Tamin'ny ny testamenta taloha, ny testamenta vaovao, izany no invitation, izany no taratasy fanasana aisanao. Sy izao tontolo izao. Amin'ny Jiosy aloha,
araka ny voalazan'izao tantara izao, dia vao amin'ny jentilisa koa. Andriamanitra dia manana fitiavana maharitra ry havana. Ka ny fiverimberenan'ilay mpanompo dia manambara ny fitiavan'Andriamanitra. Fitiavana mandrakizay hozy izy no tiavako anao, koa izany no mampahareta ny famindram-poko ho anao. Hoy Jehova ao amin'ny Jeremia 3:17. Izay malahelo dia izay mampalahelo ry havana dia ny ahitana ny olona izay maro be tsy misaina izany fitiavan'Andriamanitra izany akory. Maro ry havana no manala tsiny ny tenany koa tsy ahatongavany ao amin'ny fanasana. Azany nahatonga ny 9:20 ka hatramin'ny 20 teo hoe nilaza hoe fa izy rehetra ho sisy dia mitovy saina ka samy nanao fialana. Izany dia manambara ny tsy fankasitrahany an'ilay tompon'ny fanasana izany. Ary dia izao tsy mahafatsiny an'izany olona izany akory izany ry havana malala. Ary dia ny fananana ny zava-tsoa an'izao fiainana izao, mety ao ny biby fiompaka tahaka ny voalaza teo, ny fananana zavatra maro sarobidy amin'ny fiainana, ireny dia tsy natao handavana ny antso ny mpanome ireny zava-tsoa ireny. Fa vao maika ara tokony hanantonana azy ary hamaliana ny fanasana izay nataony. Eny ry havana ny zavatra rehetra ry havana azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Ka andao azy, hosaintsika ary ny zavatra any ambony, fa tsy ireo zavatra ety amin'ny tany ireo. Fa raha misy olona tia izao tontolo izao hozy izy, dia tsy ao anatiny hozy izy ny fitiavana ny ray. Koa maro ny olona ankehitriny ary no mitovy hevitra amin'ireo olona toa voalaza ireo, ary dia manda ry havana malala. Fantatr'Andriamanitra ry havana ny aminao, fantatr'Andriamanitra ny amiko. Nefa kosa ako fantatsika fa izao sy anao izao indrindra, araka izao toetranao izao, araka izao toetrantsika izao no andefasan'ny antso hoe lazao amin'izay efa nasainao hoe indro efa voavoatra ho sisy ny nahandroko, efa voavono ho sisy ny omboko sy ny nafaiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra koa makanesa ty ianareo. Noho ny mpanasa no mahalehibe ny fanasana mantsy ry havana. Ka manao ahoana no fihevitrao ny halehibe ny fitiavan'Andriamanitra ry havana? Hevero kely ange, andao ange heverintsika kely ny voninany, ny fiandrianany, ny heriny tsy toe, tompony tompo izy, mpanjaka ny mpanjaka no manasa, voafona ao anatin'ny fanasana ireo endrika mahambony azy ireo ry havana. Ary hanimpiny lamitra no hanasany anao ange, no hanasany atsika ange. Fa ny famonjena, dia ny famonjena izany entin'ny zanan'ilay tokana, omena antsika ny famelan-keloka, ary tolorana antsika ny zon'izay averina ho zanak'Andriamanitra indray. Endre ny halehibeazany, ny halehibe ny fifaliana eo amin'ny fahatanteraham-pamonjena, ka hananana firaisana mandrakizay amin'ny Andriamanitra ry havana malala. Tsy hita ho tany saina ny hamaroany hanimpi ao amin'ny fanasan'Andriamanitra ry havana. Fa izay tsy mbola hitany maso, ary tsy mbola ren'ny sofina, na niditra ao am-pon'ny olona, na inona no efa namboariny ho an'izay manaky ny fanasany ry havana malalako. Iza no iran'Andriamanitra hiantso antsika amin'izany fanasana izany? Jesosy. Raha ny fiantsoana ny Jiosy tamin'ny andron'ny testamenta taloha ry havana, dia ny mpaminany no mpanompo ny iran'Andriamanitra taminy. Fa eto amin'ny testamenta vaovao kosa dia Jesosy no iraka tokana lehibe avy amin'Andriamanitra avako. Jesosy nanafoana ny tenany ka naka ny endriny, ka naka ny endriky ny mpanompo ny antso asianao. Andriamanitra nampiteny ny mpaminany tamin'ny andron'ny testamenta taloha, fa amin'izao andro farany izao kosa dia ny andron'ny testamenta vaovao zany, andro fiantsoana faharoa, dia ny zanany eny,
ny zanany no nampiteneniny tamintsika ary ny zanany mbola miteny amintsika mandraka ankehitriny. Tanteraka amin'ny faratampony zany ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra ny olona ho ao amin'ny fanasam-pamonjena ry havako malalako. Indrisy mantsy hoy Jesosy, hoy Jaona nilaza momba Jesosy hoe tonga tamin'ny azy izy, fa ny azy dia tsy nandray azy. Moa tsy izany moa ny tenenin'ny Jesosy eto hoe fa izy rehetra nitovy saina ka nandany fanasana araka ny 420 tamin'izy ao tantara izao, tamin'ny andron'ny Jiosy, nandany fiantsoana azy ny Jiosy ry havana malala. Ny mpisorona izay namafy voade ny tenin'Andriamanitra izany, ireo no nilaza hoe efa nividy tany. Ny raby izay mitana ny lalàna izay hitondrana ny vokatra ireo vahoakan'Israely, ireo dia nifanitsy aminy hoe araka ny voalaza teo hoe efa nividy 10 ka handeha hamantatra azy. Ao koa ireo izay andevozy ny fiainany amin'izao fiainany izao, dia tahaka ny tamin'ny andron'ny Jiosy any zany hoe ry Sadoseo zany, efa napakambady. Eny, fa izy rehetra ozy nitovy saina ka samy nanao fialana. Ino nataon'Andriamanitra? Koa rehefa tsy nety ireo ambony izay ambony laharana izay nomen'Andriamanitra anaram-boninahitra ireo ambony tahaka ny voatanisa teo ireo, dia mitodika tany amin'ny Israely ambany toetra izy. Dia iza ireo ry havako ny vehivavy janga, ny mpamory hetra, ireo dia mialoha azy ireo any amin'ny fanjakana lanitra. Zany no tena mampatahotra amin'izao ny fanarana an'Andriamanitra, satria dia ny voalohany ingaika ho tonga farany havako, ary ny farany havako dia ho tonga voalohany. Eny, nitodika tany amin'ny jentilis'Andriamanitra. Fa izao, inona ny tanjon'Andriamanitra? Ny fitiavan-danitra manery an'izao tontolo izao mba ho voavonjy no nanaovan'Andriamanitra an'izany. Izany dia nambarany tamin'ny teny hoe mandehana faingana, mahatsy tamin'ilay mpanompo teo io zany. Mandehana faingana hozy izy, ka ampidiro ozy ny malahelo, ny kilemaina, ny jamba ary ny mandringa. Mandehana hozy izy, ka tery ny olona hozy izy, tereo hozy izy ny olona, tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Ny Jiosy mantsy no firenena voafidy. Izy no nataon'Andriamanitra ho lalam-pitahiana sy fiandoham-pamonjena ao amin'izao tontolo izao. Fa izao tontolo izao kosa dia firenena malahelo, satria nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Inona no hita ao? Jamba, satria tsy zanaky ny fahazavana hatramin'ny voalohany. Kilemaina sy mandringa, satria tsy nanana ny teny mpamonjena ho fanasitranana ny fanahy, ho fanilo ny tongotra sy ho fanazavana ny lalana. Tsy arova nefa ry havako tsy arova nefa ry havako malala, fa tao amin'ny tempolon'i Jerosalema dia nomen'Andriamanitra toerana teo amin'ny kianjan'ny jentilisa. Ankehitriny koa dia ao ianao, ao izaho, isika rehetra sy ny hafa firenena ry havako malalako. Koa na dia toy ny nafoy aza izao sy anao, ka malahelo sy kilemaina sy jamba ary mandringa amin'izao fiantsoana farany izao, dia manasa anao ary Andriamanitra, manasa antsika Andriamanitra, izy tian'ny olona rehetra ho vonjena. Araka ny voalazan'ny Timoty 1:2-7 ka hatramin'ny 4. Hoy Andriamanitra hoe, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana ozy mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Koa dia manery antsika ho voavonjy ny fitiavan'Andriamanitra. Azany na tonga ny teny teo averina indray hoe tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Antsoina isika ny havako malala, antsoina isika ho amin'ny fanasam-panavotana. Efa voavoatra matsy ny fanasana, voaomana ny zavatra rehetra, efa tanteraka ny famonjena. Vita nge hoy Jesosy teo Kalvaria, vita ozy hihinana ny matavy sy sotro ny mamy
miaraka amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakany lanitra nge ny tanjony. Anjarantsika ny miditra. Anjarantsika ny miditra ao. Misy fitoerana maro ao ry havako a, mbola tsy feno ny trano. Hatramin'izao dia antsika ny lanitra. Fa izay toerany ilay miantso antsika dia ao koa ny ry havako a no hitoerantsika. Ao ka ary isika ry havana andaontsika hisesika hihiditra ao dia ny mbola mivoha ny varavarana. Fa aoriana dia tsarofy dia maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka ne. Tena tsy ho afaka. Sambatra tsika ry havana. Tena manaova hoe sambatra tsika fa tafiditra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ka enoy ary izao feon'Andriamanitra feno fitiavana isao. Miantso antsika hoe ampidiro ny malahelo sy ny kilemaina sy ny mandringa ary ny jamba. Isika izay ratsy dia izay tsy firenena masina akory no antsoina ankehitriny sy asaina ankehitriny ho verina sy ho sambatra mandrakizay ianao. Ary dia ao anatin'izany ao ny mofinaina ny rano velona izay voalazan'ny Ziona any amin'ny Ziona 4:5-5. Satria tiana sy nasaina izy ao sy anao anie. Tiana izy ao sy anao ankehitriny ary asaina dia mba homem-boninahitra ihany koa. Omen'Andriamanitra toerana ambony izy ao sy anao. Ka averiny hiara-mipetraka aminy raha manaiky eo amin'ny seza, eo ambonin'ny seza fiandrianana. Araka voalazan'ny bokin'ny Apokalipsy 1:1-9. Havako hoy ny lohateny ary. Mbola misy ny toerana ho anao ao amin'ny fanasana. Mbola misy ny toerana ho antsika ao amin'ny fanasana. Andao fa miandry ny tompo. Miandry antsika ny tompo ny fanasana. Asirery ny voninahitra mba ho antsika ny fanekena. Ka dia tsy salasalana ingambahamba fa anio izao dia ilaza hoe tompo inty aho. Aleluia. Amen. Efa afaka isika afako. Jesosy tompo endre anary ny zavatiavanao izany. Tany amin'ny hitsikitsiko ny fahafatesana. Tany amin'ny fotako mandrevo ny fahotana. No nanantsonao anay ka henonay ny antsonao ankehitriny. Amin'ny alalan'izao filazao tsara izao. Mamelany elokay Jesosy raha mbola variana zahay tompo amin'ny zavatra izao tany izao. Eny tompo, variana ihany koa mety amin'ny ankohonanay. Betsaka ny zavatra maro mety nandaozanay ianao Jesosy. Fa ny antso mbola tsy tapitra. Mbola manakoako. Mbola miantso anay tsirairay avy. Anaiky ary hamaly. Ny fanasan'ilay mpapakatra. Tompo, diovy amin'ny ranao soa zahay tompo. Ho afa-keloka ary hanapa-kevitra amin'ny tian'io ty ary mandritry ny andro rehetra iainanay. Anaiky ny fanasana dia ny fanasan'ny lanitra izany mba hatovany ny fiainana mandrakizay. Taio tsirairay avy Jesosy io. Eny, mbola ho nyvariana Jesosy. Manana ny fotoana ny ianao ka matoky izay fa tsisy foinao ivery. Matoky izay Jesosy manana. Fa tsisy foinao ivela ny vala izany zanakao. Tenao milaza aminay tokoa hoe mifampivavaha ianareo. Fampitondra izay mafesatra ianareo. Izany indrindra no antony ivorianay tahaka an'izao Jesosy malala. Ivavahanay ho an'izay mbola very. Ho an'izay mbola tsy naheno ny antso na ihany koa sanatria mety manetsy tadiny Andriamanitra. Tompo, foazo efa tonga tompo. Ny andro fazava. Efa mandondona eo ambaravarana ianao Jesosy malala. Ka izay mamoa ny varavarana dia hiditra ao aminy ianao, hiala isakafo aminy ianao. Eny Jesosy, fifaliana mandrakizay tokoa ny ao ny fanjakanao. Ka io ny tsirairay avy Jesosy malala. Izay mbola ao koa Jesosy. Te hanampina anao ihany fa mety noho ny olana maro samihafa rehetra, ny aretina. Eny Jesosy, rehetrarehetra reny mety. Tsy hamalino koa ny fanasanao satria mety kivy. Ao koa mety kilemaina. Ny mety ho lafo. Ao koa Jesosy ny mety reraka amin'ny ara-panahy. Andriamanitra, mahafantatra ny tsirairay avy ianao.
Fantatsay tokoa tompo fa tsy mahafoy ianao. Tamin'ny ondry zato be tavelanao ny 7 mitady ilay very ianao Jesosy. Azany mbola ataonao ankehitriny Andriamanitra. Dia tadiavy Jesosy ny very ny reraka andalana Andriamanitra. Ny kivy no ny antony maro samihafa rehetra tompo. Arena Jesosy atsoy indray Andriamanitra. Asotomy amin'ny tanam-pitiavanao Jesosy. Mivavaka Jesosy malala ho an'ny fiangonanao rehetra maneran-tany izay. Feonao ireny fiangonana rehetra ebe mba hoeniny izao tontolo izao Jesosy ny antsonao ary mba maro koa tompo ny hamaly ny fanasananao Jesosy mba hahafahany tsirairay avy handray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiaina Jesosy malalako. Dia tahiny tsirairay avy ary tompo ary dia aoka tompo hita fifaliana, fiadanam-po, fiadanam-tsaina miaraka aminao fa ilay tompo ny fanasana no manome toky anay hoe indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperana izao tontolo izao. Raisoary ny fitahiana ny tsodrano ho tononona ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta manao hoe fa ny fitiavan'Andriamanitra ray nomezany zanan'ilay tokana. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia nomeny zanan'ilay tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay, ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Ary ny fiadanan'i Jesosy mihoatra noho ny fahalalana rehetra ameno ny fo sy ny fanahintsika tsirairay avy. Andehanantsika amin'ny fanantenana, amin'ny fifaliana miaraka amin'ilay tompony fanasana. Ho anao Jesosy izay nakondrin'Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana masina any amin'ny manerinerina mbola mandefa fanasana ho anay tsirairay avy amin'ny tian'io ty. Ho anao ny saotra tompo, ho anao ny dera Andriamanitra, ho anao ny voninahitra ny fahefana ny laza mandrakizay. Fa ho anay kosa makivaky ity herinandro ity indray ny famaliana ny fanasana ary ny fifaliana miaraka aminao. Haleluia. Amen.